mba ho teny fiainana anananay fiainana mandrakizay andravanao ny hitanay ary anandananao anay anananay fihavanana anao amin'ny alalan'ny famelan-kevitra izay toy zao. Dia taio izao teninao zao izay ho ambara na ho an'ny mpivory na ho an'ny mpiandro izay efa voatokana na ho an'izay vao atokana an'io mba hampahirizanao anay amin'ny finoana velonanao. Ny anaranao Jesosy tompony angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay akatsika fampahirizana amin'ity fanokarana ity dia izay voasoratra ao Marka 3:7 filazantsara masina araka ny Marka 3:7 ka ny 7:7 sy 4:4. Filazantsara masina araka ny Marka 3:7 ny 7:7 sy 4:4. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niakatra teo an-tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany hankeo aminy. Dia nankeo aminy ireo ary nanindry 12 izy ho ao aminy sy rany tonteny sady hanana fahefana hamoaka diminia. Amen. Marka dia maneho amin'ny alala zao teny zao fa Jesosy no ivo ny fiainana kristianina. Jesosy no ivo ny fiainana kristianina. Raha sy haintsika ny dikany hoe ivony dia atao hoe Jesosy ny fototra iorena ny fiainana kristianina. Raha miteny izy niantso izay tiany hankeo aminy ary nanindry 12 izy ho ao aminy. Io no anambarany Marka evangelista fa Jesosy no ivony izany hoe fiainana kristianina izany. Amin'izay lazany hoe niantso izay tiany hankeo aminy dia hoy ny mety ho fieritreretany ratsy alefan'ny Satana hoe mifidy olona ve zany Jesosy na misy ve zany prédestination. Efa fantany izay tiany tsia tsy marina zany fa ny marina dia ity: Jesosy tonga hiantso, Jesosy tonga hamonjy, Jesosy tonga hanavitra ny mpanota rehetra na ny ômjiosy na ny hafa ny firenena. Tonga Jesosy hanatanteraka an'izany famonjena ny olona zany. Famonjena izay hoe izay ti azy, izay tiany dia izay mino azy, izay matoky miteny izay nambarany, izay miorona amin'ny filazantsara ny torina, izay mahatsapa eo amin'ny fiainany ny asarobitin'izany fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy zany. Izay no hoe izay tiany ka natsoiny ho eo aminy. Ary ity izay tiany natsoiny ho eo aminy ity ny fototra indrindra. Raha ny fiangolana ankehitriny io dia tamin'ny Jesosy mbola teto an-tany nanatrika azy ny vahoaka ary tahaka ny manao tombana Jesosy niantso izay olona izay mino. Misy ananefa tsy mino fa izay tonga teo aminy izay tiany izay mino azy, izay nanaraka azy ary izay natoky fa Jesosy no mpamonjy dia nanantona azy ireo toy ny tomba nataon'i Jesosy zany. Tahaka an'izany koa isika rehetra eo amin'ny batisa no ilazany amintsika koa hoe nantsoiny izay tia azy ho eo aminy. Eo amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny batisa ianao, ny mino rehetra, ny vita batisa rehetra, eo amin'ny Jesosy ianao. Asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany fa tsy asanao, tsy asan'olombelona na etaetam-ponao. Asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao no miantso anao
amin'ny famonjeny, amin'ny fanavotana vitany teo amin'ny azo fijaliana ho anao dia anjaranao no mandray. Ianao izay mandray kosa dia ianao ilay tiany, ianao ilay entiny eo aminy. Manaraka izany dia araky ny fanambara teo, fototra io batisa io. Ka na dia nifidy ny apôstôly 12 apôstôly izy, ny fototra io renany dia hoe tiany eo aminy, tiany eo aminy. Tsara ny ahafantarantsika kristianina an'izany. Io no atao hoe fifoazam-panahy teo amin'ny batisa ny namoazan'Andriamanitra anao. Fa raha misy tsy manaiky ny tena no zanaky ny fifoazana na mandray ny fifoazam-panahy nefa vita batisa dia mbola te hanota izy na dia kristianina azy. Mbola te hanota, mbola tsy mahafoy zao tontolo zao, mbola tsy mahafoy ny filanofo, mbola tsy mahafoy ny asa devoly, nefa eo amin'ny batisa isika ny tena. Ray aman-dreny, eo amin'ny confirmation na ianao no manamafy fa hifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Io no itiavan'Andriamanitra anao satria navany tamin'izany nota izany ianao. Ka aza mihevitra anao kristianina hoe io ny fifoazana dia an'izareo efa miakajy fotsy io, na ny efa antitrantitra io, na ny olona voatokana fotsiny io, ianao izay nandray ny famonjena tao amin'ny batisa ary io ny tiany ho eo aminy. Faharoa manaraka izany, eo amin'izay tomba nataon'i Jesosy namoriny ny olona tahaka an'izao no ny antsoany 12 na ny endreny 12 tao anatin'izany maro zany, mba hanino iraha ny tonteny sy nomeny fahefana mba hamoaka demonia, hamoaka demonia araky ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto, nomeny fahefana hamoaka demonia. Eto dia manambara fa ny fiantsoana ho amin'ny famonjena dia Jesosy, ny hazo fijalian'i Jesosy ny fototra. Io no ivo ny famonjenantsika, ny hazo fijalian'i Jesosy. Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty. Famonjenantsika tsirairay avy. Ary ny olona izay tendreny ho amin'ny asa fanontona dia zao ny hazo fijalian'i Jesosy ny fototra. Amin'izay andrany ianao, amin'izay andrany ka hanendreny olona tsirairay avy amin'izany communauté zany, avy amin'izany fikambana-be zany, efa naray amin'ny ankohonan'Andriamanitra zany dia fidiny ndray hoe ireto no atsoiko ho kiandro. Zany ny antsonantsika tsirairay avy. Izany no mahatonga antsika hitenenana mandrakariva hoe tsy miankina amin'izay antsoina sy tendrena ho amin'izany mpiandro zany na ho apôstôly Paoly azy, tsy miankina amin'izay olona natsoina fa miankina amin'izay mpiandro, miankina amin'izay mpanendry. Raha ny amin'ny apôstôly fantatsika fa mitovy amin'ireo vahoaka rehetrarehetra eo ihany, ary mbola misy pira noho ny vahoaka aza ny adalàna ny sasany, ny tsy finoana. Mbola misy manoatra ny vahoaka zay fa natsoiny Jesosy hanatona azy, nisy fahatanterahany reto mpianatra eto. Kanefa zao rehefa niantso Jesosy, ianao dia izy no manamboatra azy. Ka ny fitaizany Jesosy ny olony tamin'izany ary taizan'Andriamanitra koa ny fiangonan'Andriamanitra ankehitriny sy ny mpanompo izay fididy dia tahaka ny zazakely voateraka. Zazakely voateraka dia tezainy ray aman-dreny ampinonoana, fahanana satria tsy mahafantena, tantanana dia tarina mandrakariva dia ronono dia avy eo mivetikana ny moany rehefa avy eo mbaram-pahalehibe. Tahaka izany koa no hitezan'Andriamanitra ny fiangonana. Amin'izay antsoina antsika amin'ny famonjena dia mbola vembena isika, mbola tsy fantatsika ny hipetrahany tompontsika, fa Andriamanitra kosa amin'ny alalan'ny teniny izay anirahany ny mpanompony, izay mpanompony fidiny, izay mpanompony tendreny
no ampianatra antsika zany ary io teny amin'ny Efesiana tao fahavitra fa izy no nanendry izy no nifidy ny sasany ho mpampianatra izy no sy nanendry ny sasany ho evangelista izy nanendry ny sasany ho mpianatra zany rehetra zany dia ho fanatanterahana ny olona masina ny olona masina dia ny kristiana vita batista ampianarina fahanana ny tenin'Andriamanitra toy ny zaza no tombotsikelikely mba hatonga azy ambara-pahalehibe ahatratry ny ohatra ny fahafemoan'i Kristy izay loha hoy Paoly apôstôly amin'ny Efesiana toko fahaefatra ihany mba tsy ho zaza intsony ka ilangilan'ny fitambon'oleny fampianaran-diso samihafa fa nampianarantsika ny fampianaran-diso teto ny mpaminany samy azotsika an-tsaina tsara zany izany no antony fidianan'Andriamanitra ny olo nitendreny ho amin'izany asa fampona zany ary mitodika amintsika mpiandry mitodika amintsika mpiandry fa tsy noho ny avy aminao tsy noho ny fahamasinanao tsy noho ny amin'izay hoe ezaka ataonao no fiantsonanao fa raha ianao dia mpanota mahantra ary olona very sy voozina fa noho ny famondram-pon'Andriamanitra sy ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy mihazo fijaliana izany no tao mananao azany tsy azo antsika mirehare amin'ity asa ity ho an'izay mihevitena ho zavatra amin'ity asa ity tahaka an'ireo fitopolaza ny rahan'i Jesosy nitoroteny sy namoaka devenir namoaka fanahy maloto nanasitrana verina avy any dia faly zay fa nanaiky anay ny fanahy noho ny anaranao fanasina noho ny anaranao fa ny fakapanahy ny fananatantena efa ao fakapanahy ny fizavozahoana efa ao fakapanahy ny fiheveran-tena ho zavatra efa ao ka nitenenan'i Jesosy aza mifaly fa manaiky anareo ny fanahy fa iany fahefana avy amin'i Jesosy zany teny Jesosy mety fahefana anareo hanitsaka ny menarana sy ny mainoka ka tsy ampanina anareo zany zany hoe fanomezana ny fahefana nomena fanomezana ny fanomezana dia tsy sireareany zany ary matetika tsika rehefa omeny zavatra amaha-olombelona atsika dia zao le zavatra omena ny mahafaly antsika ariny ny tena zavatra asandratra fa le mpanome adino rehefa afaka adiny ray zay ny fanaotsika tsara le zavatra nomena atika dia ataoko tsara toerany ty adinonao le mpanome rehefa avy eo tsy fantatrao le mpanome rehefa avy eo rehefa ntanina iza iza mo ny anaran'iny tahaka zany no ataotsika eo amin'Andriamanitra zava-tsy omeny anao dia raisinao fantatrao ny asoany fa adinonao ny mpanome hany ka lay zavatra nomena ny lasa ivavahanao fa le mpanome ataonao tsinitsina amin'ny fiainanao ananarana antsika zany mpanompon'Andriamanitra fa ny fototra na ny ivo ny fanompoantsika ny fanorana antsika dia tsy misy afa-tsy Jesosy irery any satria izy no miantso izy no manendry ho amin'izao asa zao araky nambaran-teny aloha tezain'Andriamanitra mandrakarivo sika hitombo mba tsy ho statika ny fiainatsika tsy ho statika ny fanoloran-tenatsika sy ny fanompoantsika fa hitombo hoy Petera apôstôly hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsaran'i Kristy ary koa Paoly apôstôly hitombo ho amin'izay loha dia Kristy zany hoe arakaraky ny andraisanao ny tenin'Andriamanitra ianaranao ny tenin'Andriamanitra handraisanao ny sakramenta masina io no ataon'Andriamanitra fiasana eo am-pelan-tanàny fanahy masina ka atonganao hitombo amin'izany fahasoavan'Andriamanitra zany atonganao hitombo amin'izany fahalalana ny Kristy zany fa ny olona zay tsy mandray zany fiasam-pahasoavany zany eo amin'ny fiaina dia ozy miadala mandrakariva eo amin'ny raharaha tariny atyndray akavana nakavia zay no atao na inon'inona dia toroan-dalina mandrakariva fa tsy mety ho lehilahy lehibe amin'izany asan'Andriamanitra zany tsy mety ho lehilahy lehibe amin'izany finoana velona zany ary io mahabetsaka ny fahalemena ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ary io mahabetsaka ny fiemorana amin'ny mpanompon'Andriamanitra ary io mahabetsaka ny fialana amin'ny fiemorana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra nandrentsika teto mana
fa misy miendro, misy miala amin'izay fiangonana nahafantaran'Andriamanitra azy. Misy miala amin'izany satria kely ny fahalalany an'i Kristy, kely ny finoana ananany. Tsy miorona amin'izany finoana zany fa finoana saina avy amin'ny saina, fa tsy avy amin'Andriamanitra. Ao am-po ny finoana ananany. Eto dia mitarika antsika marika evanjelista fa ao amin'ny Jesosy irery ihany no fototra na amin'ny famonjenanao, na amin'ny asa fanompoanao, na amin'ny fitorianao ny filazantsara, ao amin'ny Jesosy. Ny raha ny toroteny matetika dia izay zavatra everitsika fa mety no atao amin'ity azo ity. Matetika noho ny tsy filonana amin'izany tenin'Andriamanitra sy ny sakramety zany na ny ambara za tsy fantatry, tsy fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra dia manjary nofinofiny saina milazay. Tsy fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra dia lasa voan'ny fanahy mamitaka. Rehefa misy ny fanenjera dia lavo tanteraka miala amin'ny Jesosy fa tsisy Jesosy zany, satria tsy miaina sy milona tsara amin'izany tenin'Andriamanitra zany, tsy milona tsara ao amin'izany hoe fahalalana sy fiainana amin'ny Jesosy zany. Ny fahalalana ny Jesosy ingeka tsy tahaka ny fanao fiangonana sasany any Madagasikara any rehefa anao hiaraka amin'ny Jesosy ny ligy na tahaka zany mialatsiny aminareo raha misy mamana. Dia hoe anao tia be ho an'i Jesosy, dia anao hoe ileo fiazakazana bisikileta ho an'i Jesosy. Tsy izany ny fahalalana an'i Jesosy, tsy izany ny fiainana an'i Jesosy, fa ny fiainam-pahafatesana izay miainan'i Jesosy sy ny fahavelomany hiainanao maha-kristiananao zany, matony amin'ny tenao ary velonao aman'Andriamanitra. Zany ny fiainana an'i Jesosy, zany finoana an'i Jesosy, zany fahalalana an'i Jesosy, fa tsy fombafomba ivelany bisikileta vizinao maha Jesosy an'izany. Dia tongotra no alehatra no mamasina traizatraiza dia hoe dia be ho an'i Jesosy. Mitarika ho amin'ny fahaverezany zany, fa ny fahalalana marina sy ny finoana dia ny fototra dia ny azo fijalian'i Jesosy. Io no mahatonga hoe ny fototra ny fiainatsika, ny ivo ny fiainatsika dia zao Jesosy Kristy. Zay fiavako malala. Tetisika nampianarina ny amin'ny Jesosy, tetisika mitarina ny amin'ny Jesosy, ary nytariny tenin'Andriamanitra ho eo amin'ny Jesosy. Mialeto ianao makaiza, mbola mba makeo amin'ny Jesosy fa sa adininao tetim-poroy Jesosy, sa navelanao teto Jesosy, na ho antsika kristiana, na ho antsika olomoa fidy, na ho an'izay natokana, sao dia adininao eto Jesosy, fa tsy hoentinao mody eny atokatrannao. Matiantoka ianao, fa amin'izay niantson'i Jesosy ianao eto, nandraisanao ny famoram-po sy ny fahasoavana amin'ny alalan'ny fiasam-pahasoavana nomeny, dia ny teny sy ny sakramenta dia hitaoman'i Jesosy ianao tahaka ny teny lazainy hoe ny antso izay tiany hakeo aminy izy, ny antso izay tiany ho hakeo aminy izy, mba ho tamana eo aminy, mba ho velona eo aminy, ary Jesosy velona ao anatiny. Io ianao lay tiany antsoiny ho eo aminy. Ianao izay natsoiny iraha ny tolon'ny filazantsara, iraha ny amin'izany fahasofa asany mampiandro zany, ianao lay tiany natsoiny ho eo aminy. Noho izany tsy maintsy mitodika amin'ny batisa isan'andro tsika mitodika, tsy atao batisa fanoloana isa dia misy diso hevitra, fa mitodika ny fiainam-pibebana zay ny fiainana ny batisa isan'andro satria olotera hoe ny adama ela zay ao anatintsika dia tsy maintsy vonona amin'inona amin'enina sy ny fibebana isan'andro. Raha tsy mbola maty ty no fomban-drano ty dia ao ny adama ela mandrakariva, ka te-potra ny fahatezeranao adama ela zany, te-potra ny teny ratsy adama ela zany, mipotra ny fiangonana adama ela zany, mipotra ny adiady madiny eo amin'ny fiangonana adama ela zany. Vonona amin'enina sy ny fibebana zany mba levo sy hanana anjara ao aminao, mba tamana ny fanan'Andriamanitra ao aminao, ka ho tena olona mahatoky
araky ny fanevantsika aoko mahatoky